Ny vaovao avy a Nosy Be, vonona amin'ny fanokafana tsikelikely ny seranam-piaramanidina ao Nosy Be, ireo mpisehatra tsirairay amin'ny fizahantany, raha ny nambara ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny ofisy rejionaly ny fizahantany ao Antoerana. Manaitra ny tompony andraikitra araka izany izy ireo aorian'ny Zaikabe, izay natao ny sabotsy lasa teo, izay nilazany ny fahatombana ny fandraisana rehetra. Nanamafy moa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao Nosy Be ireo fa efa vita sonina nandritra io Zaikabe io ny anjara andraikitra ireo mpisehatra amin'ny fizahantany tsirairay ho an'ny fandraisana ny mpizahantany tsikelikely amin'izay fisokafany sisin-tany ao an-toeran'izay. Hoarantsika ary ny vaovao avy a Nosy Be. Efa tsy ho resahany intsony ny fatianoko ny mpisehatra amin'ny fizahantany ho an'ny taona 2021 sy 2022 nisian'ny coronavirus teto Madagasikara ho ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny ofisy rejionaly ny fizahantany ao Nosy Be. Tsy maintsy natao araka izany izay nirosona tamin'ny fametrahana an'ireo tetikady rehetra ahafahana mandray mpizahantany eto Nosy Be raha ny fanazavany. Efa vonona izahay ho ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny ofisy misana ny fizahantany ao Nosy Be ho an'ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina tsikelikely. On est prêt. Les mots-clés c'est ouverture progressive, on l'a bien compris et on est prêt pour ça. Voilà, on veut juste dire on veut juste vraiment dire ça d'une façon polie, d'une façon concrète, d'une façon professionnelle. On va maintenant dire, nous, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on s'engage. Puis, aux autorités de nous juger et nous aider et nous donner des réponses. Tsy azo irotorotoana ny fanokafana ny sisin-tany ao Nosy Be raha tsy tafapetraka amin'ny andraikany tsirairay ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ho ihany koa ny délégué ny fizahantany ao Antoerana. Vita ny sabotsy lasa teo araka izany raha ny fanazavana ny fanaova-tsony ny fizarana andraikitra ho an'ny fandraisana mpizahantany. Fa kosa hoe tsy midika hoe ke sokafa androany dia misokatra androany atsika idio indray raha piso dia midy. Non, misy procédure daholo zay zavatra rehetrarehetra raha ohatra ka tany tandalana. Raha nitatitry ny sabotsy lasa teo moa efa ny antombo ary efa mahatratra atsasamanila n'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao Nosy Be no efa vita vaksiny.